Akoatran'ireo vondro politika marobe dia manana ny ambarany mahakasika ny fanemorana ny tetianam-pifidianana ihany koa ny antoko MTS araka nambarana Andriamatoa Laingo Rakotoary izay mpikambana eo anivon'izany vondro politika izany dia manohana ity tetiandro navoaka ny senity ity ny MTS. Ny antoko MTS izay tarihana Andriamatoa Roland Ratsiraka dia manohana ny fanontsinana ny tetianam-pifidianana no Maria Andriamatoa Laingo Rakoto mpikambana amin'ity antoko ity fa mahaleo tena ny fanampahan-keviny senity ary tsy tonga ho azy fa nisy fampiresahana tamin'ny mpanosy ny sordalana ny alohan'ny nanomezana ny daty vaovao anatotosana ny fifidianana. Ny MTS dia tsy manisy olana mihitsy fa mankatoa ny fanemorana ny datim-pifidianana. Araka ny article 10 ao amin'ny feuille de route izay manambara fa ny senity miaraka ny Nations Unies firenena mikambana dia manana lalana anapa-kevitra mahaleo tena fanapa-kevitra raisin'izy ireo raha mahita sy matsampy izy fa mbola maro tsy tomombana amin'ny fikarakarana ny listim-pifidianana. Voalohany izay manaraka an'izany ireo antoko politika nanao signature ny feuille de route dia manana solotena eo anivon'ny senity ka matozana nanao fanambarana Ramatoa Atala Beatrice fa ho ahembotra amin'ny 4 volana Jolay 2024 ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena 12 septambra 2024 fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena miaraka amin'ny fifidianana Sombavambahoaka dia izay zany tapaky ny be sy ny maro tao ny MTS dia tsy manaorao amin'izany. Amintsika amin'ny teny izao ny senity dia manambara fa mahatratra amin'ny 7,3 alina sy iray hetsy 139,000 ny anomalia eo amin'ny fikarakarana ny listim-pifidianana. Betsaka izany ka raha mbola miziriziry hoe anao fifidianana isika dia tsy hitondra vahaolana mihitsy amin'ny firenena izany fa vao maika hiditra ao anaty krizy Madagasikara. Ny antoko MTS dia miantso fitoniana avy amin'ny rehetra indrindra vahoaka malagasy taorian'ny fanakisahana ny tetiandro-pifidianana.